Eksodosy toko fa 2:30. Ny nanendrena any Bezalila sy Oliaba ho lohan'ny mpiasa. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: indro efa nitononiko anarana Bezalila zanaky Ory, zanaky Hora avy amin'ny firenen'i Joda. Ary efa nofenoiko fanan'Andriamanitra izy, dia fahendrena sy fahiran-tatsaina sy fahalalana ny amin'ny taozavatra samihafa, dia nihevitra hanao asa kanto, ny asa volamena sy volafotsy ary varahina, sy ny hanamboatra vato alatsaka tranotranony, ary ny andrafitra hazo mba hanaovany ny taozavatra samihafa. Ary indro izaho efa nanomehany Oliaba zanaky Aisamaka avy amin'ny firenen'i Dana ho namany, ary ny fon'izay endry rehetra dia efa nasiako fahendrena mba hanaovany izay rehetra efa nandidiko anao. Dia ny trano ilay fionana sy ny fiara asiana ny vavolombelona sy ny rakotra fanaovam-panavotana izay eo amboniny sy ny fanaka rehetra momba ny tranolay, sy ny latabatra mba amin'ny fanaka momba azy, sy ny fanaovan-jiro tsara mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, sy ny alitara fandoroana didikazomanitra, sy ny alitara fandoroana ny fanatitra hodorana mba amin'ny fanaka rehetra momba azy, ary ny tavy sy ny faladiany, ary ny fitafiana makarakara sy ny fitafiana masina ho any arona mpisorona, sy ny fitafiany zanany hoentiny misorona, ary ny diloilo fanosorana sy ny didikazomanitra ho ao amin'ny fitoerana masina, arak'izay rehetra nandidiko anao no aoka ataon'ireo. Ny amin'ny fitandremana ny sabata. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe: ary dia milazà amin'ny zanak'Israely ianao hoe: ny sabatako no tandremo, fa famantarana ho amiko sy ho aminareo hatramin'ny taranaka-reo faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izaho ny Jehovah izay manamasina anareo. Koa tandremo ny sabata, fa masina aminareo izany, izay tsy manamasina azy dia atao maty tokoa, fa izay rehetra manao raharaha amin'izany dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Henemana no hanaovana raharaha, fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehovah. Izay rehetra manao raharaha amin'ny andro sabata dia atao maty tokoa. Dia ho tandremany zanak'Israely ny sabata hankatoavany azy hatramin'ny tarana ny faramandimby, dia fanekena mandrakizay izany. Ho famantarana amiko sy amin'ny zanak'Israely mandrakizay izany, fa tamin'ny enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany, ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy ka niala sasatra. Ny nanomezan'Andriamanitra ny vato fisaka izay nisy ny lalàna. Ary rehefa vita ny teny nataony tamin'i Mosesy tao an-tendrombohitra Sinay, dia nomeny azy ny vato fisaka roa izay nisy ny vavolombelona, dia vato fisaka voasoratry ny ratsan-tanan'Andriamanitra.